Ny olon-drehetra afaka misinscrire ao anatin'ny site daholo na particulier na agence. Ny mahasamihafa azy fotsiny ny agence manana tarifa manokana. Tsy mitovy ny particulier, izany hoe tsy maintsy micontacter anay zareo zany rehefa intéressé amin'ny offre mba ahafahanay manazava ny zareo ny fiarah-miasa sy ny offre sahazan-jareo mety amin'zareo. Inona mahatonga lehibe mamoaka produit sy maninona no hoe sy spécialisé amin'ny resaka immobilier manokana? Ya, natao manolo produit ilay izy ny antony tsotra kokoa ho antsika ny mandray zavatra anankiray rehefa tsy afangaro zavatra betsaka. En plus efa betsaka ihany koa site zany amin'izao fotoana izao izay arahantsika malala mifangaro be loatra ny zavatra misy ao aminy ary be loatra, any ka lasa sarotra ho antsika ny mandray azy sy mitady zavatra ao anatin'ny site io. Par contre ny investissement spécial immobilier atao manetsofi ny be sy ny maro fa rehefa mikasika immobilier mitady trano na terrain amidy na koa ahofa dia ny ao anatin'ny sainy ny be sy ny maro manomboka izao dia ho investissement.